Anio alady fa 7 ny volana jona 2024 alady fa 4 manaraka ny trinité alady natokany fiangonana ho alady ny président synodaly Andriamatora Benatoanina Harimanana Filibera mpitandrina ndeha ariomany sika riavana ny salamo 7 andiny ny voalohany hatramin'ny 7 no isaorantsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary aorian'izay ny era fanampiny 7 ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia hitsangansika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 7 ny andiny ny voalohany hatramin'ny 7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonoina ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrany any aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina any andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Efa napahafantatra amin'ny sesany lalaka-lena izy, ny zanak'Isiraely napahafantary ny asany. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao, mideranao, mankalaza anao izahay fa Tompony Tompo mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao. Ny hery sy ny fahefanao no hitondranao sy hitantanao ny fiainanay, ka ino izay afaka miaona aminao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Manoloana izany fahamasinanao izany anefa Andriamanitra, dia mahatsiaro indrindra izay fa tsy mendrika. Nanota teo anatrehanao
tsy mahatanteraka ny sitraponao. Koa noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana izay mifona ho anay eo ankavananao, mangataka aminao zay raha eo, mamela ny elokay tsiraray avy ianao, diovy amin'ny rason'i Kristy ny fonay, ary hamasino zahay mba ho mendrika ny voninahitrao ny asa tanterahinay. Matoky ny fitiavanao izay Andriamanitro, koa mamela anay ianao, mamindra fo aminay ianao, ka raisinay amin'ny finoana sy ny fifaliana ny famelan-keloka izay atolotrao ho amin'izay mifona sy ny bebaka aminao Andriamanitra. Anio ary, haidino ny fanainao masina, hanamasina sy hitaridalana anay, hamasino ny vavaka izay asandratra, ny tononkira-panahy izay iombona anay, hamasino indrindra koa ny teninao, hamelona finoana, hitondra fampahirezana ho an'ny vahoakanao tsiraray avy. Dia atolotrainao ary ny saotra sy ny dera, ny aja sy ny voninahitra, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Iroso avy hatrany amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora ho isika riavana. Dia tonga indray eto amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izay atotry ny sekolelah tsika riavana, koa andeha isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, rain'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay, misaotra anao zahay fa mbola omenao izao fotoana izao ho an'ny ankizy sy ny tanora izao, mba handrenesanay ny teninao, manome anay toky sy hery hijoroanay ho vavolombelonao eo amin'izay toerana ametrahanao anay. Ankehitriny ary Tompo, mitenena fa mihaino izahay mpanomponao. Amen. Sikafa eny amin'ny Baiboliny eny aminareo eny e, jereo amin'ny filazantsara ny soratan'i Matio. Matio 5:20, 2:20. Matio 5:20, 2:20. Andao ange rahantsika mamaky miadana sy mafy tsara ny tapany A e. Matio 5:20, 2:20 A. Vankitsika miaraka mafy sy miadana tsara amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary amin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary amin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ny hoe vatolampy dia akora mafy sy mateza, tsy angozozo, tsy ho levona, fa mijoro sy maharitra, na inona mety anakivy sy mety sakana, na inona mikasa te androdana sy andrava. Amin'ny vatolampy riavana no anorenan'i Jesosy ny fiangonany, fa tsy amin'ny akora hafa isan-karazany izay mety ho marevaka sy manintona tokoa, nefa mora levina sy lo ihany. Petera indray dia ilay mpianatra namaly an'i Jesosy tamin'ny mpinoana hoe, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, rehefa nanontaniany hoe, fa ianareo kosa manao aho iza? Simona no anarany, fa nataon'i Jesosy hoe Petera izy, izay midika hoe vato, raha nanantona azy izy. Mpanjony mety ho kivy izay ihany izy io, fa novain'i Jesosy ho Petera, vato mafy. Isika koa riavana, andao hamaly ny fanontaniana apetraky ny Tompo amintsika anio hoe, fa ianareo kosa manao aho iza? Fa ianareo kosa manao aho iza hoy Jesosy? Andao isika hamaly fanontanian'i Jesosy io, ka toy izao nanaovantsika azy. Izao hamaky ny 5:20, ary ianareo kosa hamaky ny 5:20. Fa ny famakinareo azy dia ataonareo amin'ny endrika ankehitriny fa tsy amin'ny endrika lasa,
ary ny anaranareo notonononareo a fa tsy ny anaran'ny Simona. Ohatra, Fidèle no anarako dia vakiko toy izao io 5:40 io, ary mamaly Fidèle ka manao hoe sy ny sisa. Ianareo kosa zany a dia ny anaranareo notonononareo, ary ny famakinareo azy dia tsy ataonareo hoe namaly ka nanao hoe, fa ataonareo hoe mamaly ka manao hoe. Ndao ary sika rehetra iara-mitsangana, izao amaky ny 5:50, ianareo kosa amaky ny 5:40 arak'izay fandamina izay. Ok, iara-mitsangana sika. Amin'ny anaran'ny Tompo, aroy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho izy, ary mamary ka manao hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Averintsika indray amin'ny anaran'ny Tompo, aroy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho izy, ary mamary Fidèle ka manao hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Raha izany ary mivaly teninao amin'ny Jesosy, izy kosa dia mamaly ianao hoe, ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary amin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonanako. Matio 5:12-20. Aorian'ira fa 7:4 dia mbola iaraka ivavaka isika. Ira fa 7:7-1:4. Iaraka ivavaka sika tompoka. Misaotranao zahay ray fa navelanao ny eno indray ny teninao, ny teninao izay milaza aminay, fa izay mino anao dia ataonao ho tonga vatolampy anorenanao ny fiangonanao. Ka ny trano fiangonany eto anio ihany no trano vato faravohitra, fa ny ankizy sy ny tanora ary ny olona rehetra miangony eto izay mino sy mamaky sy manaiky anao dia ataonao vatolampy vatomafy anorenanao ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia ampifaliana indray ry havana ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary anolorana ny rarahan'ny fiangonana izay voaray anio. Ny raharaha avy any ivelany no hanomboantsika izany toy ny mahazatra. Avy amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina, komity fankalazana ny 520 taona na mpitandrina an'Andriamatoa Ranaivo Tiana Alsoa mpitandrina. Manasantsika izy ireo anatrika ny famelabelaran-kevitra momba ny asa fandraharahana mahomby mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atao zany ny alakamisy 2 Jolay amin'ny 5 ora sasany. Ny toerana dia ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, izay iarahana amin'ireto olona manaraka ireto: ny mpitandrina Jacques Andriamampianina, ny PDG ny Société Escam Marc Ramiarinjatovo, ary ny PCA ny BOA Andriamatoa Alphonse Saralson, ary ny mpitandrina Hubert Rakoto Arvony. Zay ny raharaha avy any ivelany. Toy izao kosa ireo raharaha avy eto an-toerana. Avy amin'ny fitandremana, anio alahady 17 Jona 2024, alahady natokana hitrotroana am-bavaka ny Ray aman-dreny président synodaly
eto anivon'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ny rakitra fahatelo anio dia atolotra manontolo ho azy ho fanohanana azy amin'ny endrika hita maso araky ny tetiandro ny fiangonantsika izany. Isy ny asa vavolombelona fanehoana eto anivon'ny fiangonana sy fitondrana-mbavaka ireo mpiandraikitra sampatia izay anao fanekena anio folakanjo sy ireo mpiandraikitra atolotra hotony ary ireo birao mpandrindra ny FMT ROS na ny firaisan'ny mpanazava stily Tranainy ary Sakaiza. Anio folakandro amin'ny 3 ora eto amin'ny fitandremana no anaovana izany fanompoam-pivavahana izany. Ho fanatanterahana izany fanekena sy fanolorana izany ary anasana antsika mpianakavy ny finoana rehetra. Isy ny fanazavana sy fanentanana izay ataon'ny solotenan'ny sampatia araka izany mandritry ny asa vavolombelona izao. Isy ihany koa ny sakramentan'ny batisa amin'ny fidirana faharoa anio. Aorianan'ny fanompoam-pivavahana izao dia asaina ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra anatrika ny akatoka. Amin'izany koa ry havana no anehoana eo anivon'ny mpandray ireo katekomenina atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Lazaina isika ry havana fa mifarana anio ny fanompoam-pivavahana alefa amin'ny tambandrotra serasera ny tranovato faravohitra dia ny amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izany. Koa dia entanina isika hamonjy ny fanompoam-pivavahana aty amin'ny fiangonana indrindra amin'ny fidirana faharoa. Manaraka izany dia lazaina isika tosafi rehetra eto anivon'ny fitandremana fa isokatra manomboka ny volana Jolay 2024 ny asa ho an'ny rehetra. Ireo asa na aktivite manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ihany no azo atao ary apetraka amin'ny birao sy ny mpiandraikitra isa tokony ny fanajana sy ny fijerena ary ny fampiarana izany fandaminana izany. Atsoina isika rehetra mpihevitra raha ny fiangonana ho tonga anatrika ny fivoriam-pihevitra raha izay ho tanterahana ny sabotsy 10 Jolay 2024 ka amin'ny 7 ora maraina dia fiofanan'ny olona sy ny dekona ary amin'ny 9 ora kosa dia fivorian'ny mpihevitra raha ny fiangonana rehetra. Vaovao avy amin'ny sekoly alahady mitoy ny fizarana ny Polycope ho an'ny mpianatra sekoly alahady sokajy rehetra ary eo amin'ny latabatra fanaovana vokatra isaky ny amin'ny valo sasany no anatanterahana izany. Ny amaranantsika ny raharaha kosa dia rakisaorana izay voaray falopy voaray tao anaty rakitra tamin'ny alahady 20 Jona 2024 nandritry ny fanompoam-pivavahana tamin'ny 7 ora. Tsy nisy soratra manolotra vola 5 alina sy 2 hetsy ariary izany avantsika izany. Izay ry havana ny raharaha voaray androany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Son
Iroso amin'ny famakiana ny teny sy andraisantsika ny afatra ny tompontsika melony zany ndeha hanomana amin'ny fanahintsika amin'ny alalany vavakantsika tompoko. Tompoandriamanitra, zava-dehibe ho anay isan'andro ny fanatonana anao. Maika moa Andriamanitra fa ny ahafahany manatona anao ety amin'ny tempolinao, indrindra ao anatin'izao zava-mitranga amin'ny firenena izao. Misaotra anao izay tompo. Iroso amin'ny vaky teny ary izay tompo. Iroso amin'ny andraisany ny afatra ao ary izay tompo ao, dia mangataka re ingao amin'ny alalina ny fanamasinao tompo izahay, ka hifantoka tokoa amin'ny teny izay afafinao aminay. Ianao tompo ny hitarika an'ireo hamaky ny teny, ary ianao Andriamanitra no hitatana ny vavan'ny izay hitoron'ny teny, ka hipaka tokoa aty aminay Andriamanitra ny afatrao. Tompo, mitenena aminay ianao fa vony izay ny andray anao. Ny anaranao Jesosy ny angatany izany vavaka izany. Amen. Ny vaky teny voalohany izay horaisitsika anio dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo, ny andininy ny faraika amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraika amby folo ka hatramin'ny roapolo. Hitantsika dia ndeha vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ny ilay boky ny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy. Ary ny mpanjaka nandidy an'ny Hilkia, mpisorona sy Ahikama zanaky Safana, sy Akibora zanaky Mikaiasy Safana mpanoratra ary Azia mpanompo nandriana hoe, mandeha any ianareo ka manontania an'i Jehova ho ahy sy ny vahoaka ambanin'ny Joda rehetra ny amin'ny teny boky vao hita ity. Fa mafy ny fahatezeran'i Jehova izay mirehitra amintsika noho ny tsy ny razantsika ny tenin'ity boky ity, hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika. Dia nandeha Hilkia mpisorona sy Ahikama sy Akibora sy Safana ary Azia ka nakany amin'ny Olidapa aminany vavy, vadin'ny Saloma, zanaky Tikva, zanaky Arasa, mpitahiry ny fitafiana, tao amin'ny tanànany ambany tany Jerosalema. Dia niresaka tamin'izy ireo, ary ora vehivavy taminy, izao ny lazain'i Jehova Andriamanitra ny Israely, lazao amin'ny lehilahy izay naniraka anareo aty amiko hoe, izao lazain'i Jehova, indro izao ahatonga loza amin'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto, dia arak'izay rehetra lazain'ny boky novakian'ny mpanjakan'ny Joda. Satria nahafohy ahy izy ary nandoro didika azy manitra tamin'izay andriamanika hafa, ka mampatezitra amin'izay rehetra nataon'ny tanany, dia mirehitra amin'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjaka Joda izay naniraka anareo anontany an'i Jehova kosa nefa, dia mbarao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehova Andriamanitra ny Israely ny amin'ny teny izay novakinao, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova, raha nandre izay nolazainy tamin'izay anjo ity tanàna ity sy ny mponina eto, dia ny andravana azy sy ny atongavany ny fanozonana, ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia izao kosa efa niaino Jehova, koa indro angoniko any amin'ny razanao ianao, ary angoniko any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ary ny masonao tsy mba hita izay loza rehetra ho entiko mamaly nyity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo. Matio toko fahaenina amby folo ka nandiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Matio toko fahaenina amby folo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny sivy amby folo. Amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesoa dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandrano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainana tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny falahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Koritianina voalohany toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho no fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesoa, dia nampananana arenanareo ao amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araky ny orenan'ny filazana ny Kristy tao aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiana ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo, hanananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Ray masonao, manamasina nay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry avoko malala rehetra amin'ny Tompo, hitombo lalandava ao anatinareo ani ny finoana sy ny fiombonana masina amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Koritianina voalohany, toko voalohany, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Koritianina voalohany, toko voalohany, andininy fahaefatra hatramin'ny fahasivy, no hitondrana ny afatra ho atsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'izao alahady farany amin'ny volana Jona, izay iainantsika ny lohahevitra hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Alahady farany amin'ny volana Jona ihany koa, alahady fahaefatra manaraka ny Trinité.
ny aladin'ny trinité moa dia alahady ankalazana sy iainantsika ny fahafenon'Andriamanitra. Ny fahafenon'Andriamanitra dia Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Zay ilay trinité. Mankalaza sy miaino zany ny fiangonana mandritra ny 520 alahady, nanomboka ny alahady tao aorianan'ny Pentekosta, ny alahadin'ny trinité, iainantsika an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, tapitra 520 alahady io, alahady fa 520 manaraka ny trinité, dia miditra indray tsika amin'ny advento, fiandrasana ny 520 desambra, fiavian'i Jesosy Kristy. Ary amin'izany ry havako, raha ankalaza sy iainan'ny trinité isika, dia tsara ny mahafantatra sy mahampahatsiaro mandrakarivo ny mahafiangonana sy ny fiangonana ary ny fomba fijery ny fiangonana. Miainga isika eto amin'ity Koritianina voalohany, toko fahaefatra, ny Koritianina voalohany, toko voalohany, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ity, ny mahafiangonana ny fiangonana, dia ahoana ny fomba fijery ny fiangonana. Amin'izay hamaritana ny mahafiangonana ny fiangonana, miainga eto amin'ity perikopa ity, dia raisina ny fiangonana tao Korinto, izay anoratan'ny Paoly apôstôly, raisina ohatra velona zany ho antsika fiangonana ankehitriny. Ao amin'izao perikopa izao, ny mahafiangonana ny fiangonana dia voafaritra amin'ireto foto-kevin-dehibe anankiefatra ireto. Voalohany, ny fiantsoana; ny faharoa, ny firaisana amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra; ny fahatelo, ny are-pahasoavana raisina ao amin'i Kristy Jesosy; ary ny fahaefatra dia ny fiandrasana ny fisehoan'i Jesosy Kristy indray. Paoly apôstôly raha manoratra ho an'ny kristianina ao Korinto, dia hitantaratra amin'izany soratra izany ny mahafiangonana, miainga voalohany indrindra aloha amin'ny fiantsoana. Ary tsy eto amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ihany no hampahatserovan'ny Paoly apôstôly zany fototra mahafiangonana ny fiangonana dia ny fiantsoana zany, fa vao manomboka izy eto amin'ny andininy faharoa, toko voalohany andininy faharoa, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra ny Korinto, dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona voantso sady masina. Ary dia averiny Paoly amin'ny toko voalohany manontolo zany mba hatserovan'ny Koritianina ny mahafiangonana marina, mahafiangonana masina azy. Olom-boantso ianareo, ry Koritianina, olona masina ianareo, ry kristianina ao Korinto, olona voatokana ho an'i Kristy ianareo. Dia any amin'ny andininy fahaefatra amby 20 dia mbola averiny zany ho an'izay voantso, dia io Kristy io hery sy fahendren'Andriamanitra. Andininy fahenina amby 20, ry Koritianina, hevero ny fiantsoana anareo. Zany hoe ao anatin'izay mahafiangonana ny fiangonana, voalohany indrindra ny fiantsoana. Ary rehefa natsoina ny olona iray na ny olona maromaro, dia nentina ary nakambana ao amin'i Jesosy Kristy, nampiraisina ao amin'i Jesosy Kristy. Hoy ilay andininy fahasivy, mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy. Isaorana an'Andriamanitra zany ry havana, ary zava-dehibe ny ahatserovana fa tsy mivadika amin'ny fanekeny Andriamanitra, azo itokisan'Andriamanitra ny antso ny olona ary nampiray azy ao amin'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana. Ary izay firaisana amin'i Jesosy Kristy izay no ilazana fa voatokana ho an'i Kristy ny fiangonana, masina ho an'i Kristy ny fiangonana. Zay no maha-izy azy ny fiangonana. Ary arabaky teny moa ny dikan'ny fiangonana, teny grika eklesia, dia izay voantso niala tao amin'izao tontolo izao ary nentina ao amin'i Kristy. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo,
isika kristianina ao anatin'ny fiangonana dia hampahatserovo ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity anio ity fa noho ny fitiavan'Andriamanitra no ilay Andriamanitra mahatoky dia natsoiny isika ary nampiraisiny ao amin'ny Kristy zanany masina ny fiangonana. Ary zany fahamasinan'ny fiangonana zany dia miteraka harem-pahasoavana tsy hitalany raisiny mino ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany mahatonga an'i Paoly eto velom-pisauran'Andriamanitra noho ny kristianina izay voantso voatokana namasina ao amin'ny Kristy dia midioka harem-pahasoavana tsy hitalany. Hoy izy eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo: misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy dia ninampanana harena ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazanan'ny Kristy teo aminareo, ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Velom-pisaorana an'Andriamanitra i Paoly apôstôly satria niasa teo amin'ny tanànan'ny Korinto ny filazany tsara, maro voantso ka tafaray amin'ny Kristy ary dia nandray harem-pahasoavana be dia be avy amin'ny Kristy. Ireo kristianina korintianina ireo, fahasoavana ara-panahy, fahasoavana ara-tsaina, fahasoavana ara-piainana andavanandro, tena nanam-pahalalana, nanam-pahaizana, nanan-karena ny kristianina tao Korinto noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry afaka malala rehetra amin'ny Tompo, ny firaisantsika amin'ny Kristy dia tsarovo fa andraisantsika harem-pahasoavana sarobidy avy amin'izy Jesosy Kristy, manome atsika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, na ara-panahy, na ara-tsay, na izay ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro. Izany harem-pahasoavana omen'Andriamanitra ny olombelona izany, izany dia entina hanompoana an'Andriamanitra ao anivon'ny fiangonana, ampiroboroboana ny fiainan'ny fiangonana ary ahatonga ny fiangonana iorina tsara amin'ny fanantenana sy ny fiandrasana indray ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Ary izay ilay foto-kevitra faefatra mamarana ny mahafiangonana ny fiangonana eto amin'ity perikopa ity: ny fanantenana kristianina ny amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy indray, ka reo harem-pahasoavana samihafa natobaka Kristy teo amin'ny tsiraray avy, teo amin'ny fiangonana manontolo, dia entina hampiroborobo sy hampandroso ny finoana, hampiroborobo sy hampandroso ny filazany tsara, hampiroborobo sy hampandroso ny fiainan'ny fiangonana, azahoany miaina ny fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Na izany aza nefa ry havana no toetra izay niaina ny fiangonana tao Korinto dia nisy ihany izay nandesoka ity fiangonana ity. Ny hitantsika izany manomboka eo amin'ny 10. Tsy hainy loatra ny nampiasa ilay harem-pahasoavana natolotra Jesosy Kristy azy, ary dia nipoitra ny toetra maha-olombelona, mahanofo. Eo amin'ny 10. Mananatra anareo aho, Paoly apôstôly, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba iray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo, iray saina sy iray hevitra. Ilay fahalalana, ilay fahaizana, ilay harem-pahasoavana samihafa izay noheverina fa hampiombona sy hampiray ao amin'i Jesosy Kristy dia nampisaraka indray ireto kristianina tany Korinto ireto. Ary eo nilazana fa ny fiangonana dia masina
ny fiangonana dia voatokana ho an'i Kristy, kanefa ny fiangonana ihany koa dia mbola eto an-tany, mbola eto amin'izao tontolo izao, mbola misy ihany maha olombelona manofo mety ho tafiditry ny fahalemena ny fiangonana, tafiditry ny fizarazarana ny fiangonana ary ny vokatra ilay fizarazarana dia satria noho ilay fanomezam-pahasoavana ny raisiny tsy mifamatotra tsara tamin'i Jesosy Kristy fa nifamatotra tamin'ilay olona izay nitory ny filazany tsara, ilay olona izay nampianatra ary izay ny fototry ny fizarana. Tao amin'ny fiangonana tao Korinto eo amin'ny 17 amin'ny ity Korintianina voalohany ity, misy milaza fa ny Paoly, misy milaza fa ny Apôlôsy, misy milaza fa ny Kefasy, misy milaza fa any Kristy. Nizara efatra tahaka izay. Ary dia mamerina indray Paoly apôstôly fa tsy izany no tokony ho fiainana ao anatin'ny fiangonana, tsy izany no maizy azy ny fiangonana, tsy izany no toetra ny fiangonana, fa tsy maintsy averina amin'ny fiantsoana, tsy maintsy averina amin'ny fahamasinana na amin'ny fanokana tena ho an'i Kristy ny fiangonana, tsy maintsy averina amin'ny fiainana ny are-pahasoavana enti mampandroso fa tsy mampisaraka ny fiangonana, ary tsy maintsy averina amin'ny fibanjinana ny fanantenana iray dia ny fisehoan'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, raha toka mbola eto amin'izao tontolo izao tokoa ny fiangonana ka mety mahazo ny fiangonana ny fihevitra maha olombelona, fihevitra mahanofo ka mahatonga ny mety ho fisarahana, dia adiditsika ny mifampahery sy mamerina indray ny maha fiangonana ny fiangonana arak'izay mahizy azy ikendren'Andriamanitra ny fiangonana. Fa etsy an-danin'izany kosa nefa raha mandinika tsara ity perikopa ity isika dia mila fomba fijery mazava ny momba ny fiangonana. Ny fomba fijery mazava momba ny fiangonana dia zao: sy maha fiangonana ny fiangonana hijerena azy, fa tsy ilay maha olona, tsy ilay fahalemena mety mahazo na ilay hevitr'olombelona mety tafiditra. Jereo tsara ny fanaon'i Paoly apôstôly fa na dia teo aza zany maha olombelona tao amin'ny fiangonana tao Korinto zany, na dia teo aza ny fizarazarana maro samihafa, ny zava-dehibe tamin'i Paoly dia ny misaotra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, mijery ny lafiny mahasoa, ny lafiny hiderana ny fiangonana, ny lafy tsara ny fiangonana, misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenanareo ao amin'ny Kristy. Ny fiangonana akoatran'izay mahafiangonana ny fiangonana azy izay dia olona maro tokoa izay miombona ao anatin'ny fiangonana, manana fanomezam-pahasoavana samihafa, ka izany fahasoavana izany no banjinina, izany fahasoavana izany no jerena, ka maso ny finoana sy ny fitiavana, maso feno fisaorana mandrakariva, izay no hijerena ny fiangonana. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, izany afatra izany dia tia hampita amintsika manao hoe aza mijery ny fiangonana ampahasorenana na amin'ankiviana, fa jereo amin'ny fonena toy ny tiavan'i Kristy. Ny fiangonana ny fiangonana, jereo amin'ny fonena, jereo amin'ny maso ny finoana, jereo amin'ny maso ny fitiavana sy ny fisaorana n'Andriamanitra, fa aza jerena amin'ny maso feno fahakiviana na feno fahasorenana. Mety misy tokoa ny toetra mandesiko ny fiangonana, mety misy zavatra mety handrera-po, efa nylalovany izany teo amin'ny tantara ny fiainan'ny fiangonana manontolo, kanefa tsy adiditsika ny mitsara, tsy adiditsika ny manometsiny, fa ny adiditsika dia ny misaotra an'Andriamanitra, maneho fitiavana ary mananatra mpitiavana sy manitsy mpitiavana izay mety mivily lalana, mety ahitana toetra mandesiko, fa izany no tena fanahy ny mahafiangonana ny fiangonana, maso mazava hijerena ny fiangonana sy hametrahana azy eo amin'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana, tompo sy mpamonjy azy. Eto ampamaranana ry havako malala,
zava-dehibe amintsika ny mifampahatsiaro mandrakarivo sy mifampahiry amin'izay mahafiangonana atsika tsiraray avy, amin'izay mahaolona voantso natsoiny Kristy ho atsika ka nandrafitra atsika tao amin'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe ny fampahiry fa olom-boantso isika, efa nampiraisin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy zanany isika, voatokana sy masina ho an'ny Kristy isika, ary dia minoa ary maneke fa mandray are-pahasoavana mandrakariva ao anatin'ny fiangonana isika, hoe tsika manatena ny fisehoana na ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Mbola eto an-tany ihany ny fiangonana, mbola eo ny mahaolona ny fiangonana, manofo ny fiangonana, ka mety misy tokoa ny toetra maningana, ny toetra mania, mety misy ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay mahafiangonana ny fiangonana. Jereo amin'ny maso mazava, feno fisaorana, maso ny finoana sy ny fitiavana, fifananarana ampahendrena sy ampilaminana. Izany toe-javatra misy izany apetrao amam-bavaka, ary indrindra aza mijery ny fiangonana amin'ny maso ny fahasorenana na ny fahakiviana, fa jereo amin'ny fonena toy ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, dia irindra sy ilamina ny fiangonana, hitobaka hatrany are-pahasoavana eo anivon'ny fiangonana, ary hiandry amin'ny fifaliana ny fiverenan'i Kristy indray ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fampahirezany fanahy masina. Amen.
Mivavaka isika ry Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana tompo sy mpamonjy anay io. Misaotra anao zahay fa mbola miteny aminay mandrakariva ianao ary manam-pikasana manam-paniriana mandrakariva ny toeran'ny kristianina mahafiangonana. Olombo antsonao Kristy manam-piraisana aminao, voatokana sy masina ho anao. Jesosy malalo, jereo amin'ny indrafonao ary ny fiangonana, velom'ny mandrakariva amin'ny teninao, amasino amin'ny fanahinao masina, mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehanao. Mangataka aminao izahay ny heritsahan'ny fahasoavanao mandrakariva amin'ny fiangonana manontolo, ka atserovany fa ty de ty azo tokoa ianao Kristy, ary ampioreny mandrakariva ny finoanay hiandrasana ny fiverenanao indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty. Tsy miafina aminao koa anefa Andriamanitra, fa mbola mamakivaky lalatsarotra ny fiangonana, maro fahavalo, maro fakapanahy, ary eo amin'ny maha olombelona dia misy hatrany ny fahalemena mety mahazo. Mety misy ny mani, tompo masina sy malalo, mivavaka ho azy ireny zahay, mba ho vonjenao, ho ahitsinao, ho tezainao, hipetraka amin'ny mahafiangonana ny fiangonana tokoa. Dia omeo anay tsiraray avy ny maso mahay mijery ny fiangonana araka ny sitraponao, ka hisaotranao mandrakariva no ny are-pahasoavana be dehibe atobako amin'ny fiainan'ny fiangonana. Anana maso mijery amin'ny finoana, mijery amin'ny fitiavana, hanana fonena tahaka anao Jesosy Kristy, ka hifananatra sy hifanitsy ampahendrena ampahamorapanahy, hiariarian'ny voninahitra ao Andriamanitra, hiarovana ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Mivavaka aminao ary izahay Tompo, ny hitahinao sy hanamasinanao isanandro isanandro ny kristianina manontolo izay mirafitra ho fiangonanao. Mivavaka aminao izahay, ny hanomezanao anay koa ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana, ny hitahinao ny andavanandro mpiainanay, ny hitahinao ny zanaky ny fiangonanao, dia ny zanaky ny fiangonana FJKM Matrano Vato Faravohitra, izay miara-miompo mampanahy miara-mivavaka toy izao. Tahio ny zanaky ny fiangonanao Tompo, na izay mivory eto an-tranonao, na ny any amin'ny faritany, na ny any ampitany ranomasina, naiza misy azy ireny, dia amindra fo sy hiantra handrotsaka ny fahasoavanao ho amin'izy ireny tsiraray avy ianao. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mba hiaina tokoa sy handroso araka ny sitraponao amin'ny mahafiangonana voanto sy voafidinao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izahay ho amin'ny asa fitoriana ny filazany tsara eto amin'ity firenena ity, mba hamonjy sy hanafaka ny firenenay ary hanome ny are-pahasoavana amin'ity firenena ity, hanomponanao hiandrasana ny fiverenanao Jesosy Kristy indray. Mivavaka aminao manokana izay ankehitriny amin'ity alahady ity izay natokana ho alahadin'ny président synodaly. Jesosy malalo, jereo manokana ny mpanompolahinao, ampaherezo amin'ny asa fanompona izay lehibe sy mankadiry napetraka ao iantsoroany. Tahio izy, tahio ny vady aman-janany, ny ankohonany sy ny fianakaviana manontolo. Ianao Andriamanitra izay efa niantso sy ny fidy azy, hampahery sy hitari-dalana azy mandrakarivo. Dia izany ary ny tonom-bavaka izay asandratray, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ho anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy,
anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ndeha hiara-mitsangana isika anao ny fanekempinoana. Iarahantsika manonona zao ry havana ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijala raha napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny asa vavolombelona isika izao ry havana malala, dia aorianan'ny asa vavolombelona ataontsika avy hatrany ny hira faharoa amby 312 sy faharoa dia apetraka ny tsodrano. Manasa ny tompona andraikitra avy amin'ny sampaty ary hiakatra eto amin'ny altara. Aoka irehetra ny jironareo, miorena tsara ny finoana, tany ny finoana ao ampinga. Izany teny faneva izany no entin'ny fikambanabe an'ny sampana mpanazava stily fivondronana fahasivy eto amin'ny fitandremana hatramin'ny vato faravohitra miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Andro lehibe ny andro anio an'ny sampaty satria anio folakandro no fotoana hiderana an'Andriamanitra ka hanatanterahany mpiandraikitra fanekena sy hanolorana mpiandraikitra ho tonim-pivondronana ary fanokafana fikambanan'ny mpanazava stily tranainy ary sakaizany FMTROS rehefa nahatanteraka soamantsara ireo dinga mpanofanana sy fepetra notakiana tamin'izy ireo. Ery lehibe ho an'ny sampana ny fananana mpiandraikitra antotosa ireo dingan'ireo sy fananana ny FMTROS izay ho mpanoana satria mariky ny mbola mahavelona ny sampana eto anivon'ny fitandremana izany. Ireto avy ary izy ireo mpiandraikitra tao fianakena ao amin'ny vondrona tily: Choftaine miasim-bola tiavina heriniaina, sampana mavo; Choftaine Santa Fifaliana Rafanomezantsoa, sampana mavo; Choftaine Chofny Andriny Avoka heriniaina Samuelina, sampana maitso na Tsaomalina. Ireo mpiandraikitra tolotra Otony ho an'ny vondrona mpanazava: Choftaine Grâce Entsora Hermino; ho an'ny vondrona tily Zokiola Pitarika Maminiaina tao amin'ny David San Rakotomaevo na Tsoitiae. Reto kosa ireo birao-mpandrindrany FMTROS: Rakoto Zavitiavina, Flo; Rakoto Aksomenja, Bakatiakiry, Flo Panampy; Andria Miaja Soedi, Flo Panampy faharoa; Andrena Solo Voniaingo Davina, mpitantsoratra ny fivoriana; Andria Narso Aja, mpitahiry vola; Rabary Solonosy Iolanda, mpitantsoratra ny vola; Ravojanahary Oly, mpanolo-tsaina; Ravaltera Gervais, solo-tenan'ny FMTROS ao amin'ny komity mpivondronana; Radona Lanto, solo-tenan'ny FMTROS ao amin'ny komity mpivondronana; ary Andria Manalina Daniel, solo-tenan'ny FMTROS ao amin'ny komity mpivondronana. Satrinainy hanotronanareo mpianakavin'ny finoana amin'ny fotoana, nefa noho ny amiana dia voafetra ihany isika, koa ny hitrotroanareo ambavaka izany fotoana izany dia efa hery lehibe ho anay. Ho any Andriamanitra rery ny voninahitra. Izao mpitandrina dia hitondra ambavaka izany fotoana izany. Dia arsika ry havana malala hivavaka ny amin'ity fotoan-dehibe an'io folakandro ity ho an'ireo mpiandraikitra anao fanekena ny atolotra Otonia ary indrindra ireo birao-mpandrindra. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra arainay any an-danitra fa sampana velona mijoro eto anivon'ny fiangonanao ny sampana mpanazava stily na ny sampaty izany. Vavolombelona izany ny sin'ny fotoan-dehibe an'io folakandro hiderana sy hanomezam-boninahitra anao Andriamanitra, anaovan'ireo mpiandraikitra fanekeny eo alohan'ny voninahitra ao
hanolorana ny tony ary hanokanana ireo birao mpandrindra. Ray io, mangataka aminao zahay, ny hitahinao sy hanamasinanao zany fotoan-dehibe izany, ho voninahitra ao Andriamanitra, ho tanteraka araka ny sitraponao, androso ny asa fanabeazana eo anivon'ny sampaty. Ndreo ny mpanomponao izay voatonona anarana teo, mpiandraikitra anao fanekena, atolotra tony, ireo birao mpandrindra ny FMTROS, hijoro anoloan'ny voninahitra ao ireo, hanao ny fanekena masina, andray andraikitra mankadiry, komeo azy ny fahavononam-panahy, tario amin'ny fanahinao masina izy ireo, mba ho masina sy tsy misy tsiny, ankasitrahany eo masina ao Andriamanitra ny fanekena izay ho tanterahiny, ary dia atokan'ireo Tompo hanao ny asanao. Dia omeo anay fiangonana manontolo, ny fovonina hivavaka, hifanohana sy hifanampiatrany amin'ny sampana mpanazava stily, mba azahoana mahatanteraka ny fanabeazana kendrena isian'ny olombanina, hanompo anao eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny firenena. Nivavaka dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, ary ny voninahitra ny eo anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Isi e fau mi teni tau nau mi rani rapalu puntara ina weni tu fa di amina ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny voninahitra, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.